ny androany zany zavatra ny hitantsika teto androany zany ny UNESCO zany dia nahazo famatsim-bola avy any amin'ny gouvernement Norvezy. Famatsim-bola io zany dia ho an'ny tetikasa izay manamafy ny fiarovana ny vakoka iraisana patrimoine mondial amin'ny alina atsinanana izay tandinin-doza zany nanomboka tamin'ny taona 2010. Izany hoe nisy famatsim-bola io zany izay manatony roa taona no vatsian'ny gouvernement Norvezy dia mikendry ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fiadiana amin'ny tsindry mba hiverina ao anatin'ireo fenitra manaraka ny fenitra amin'ny faritra rovana ao anatin'ny vakoka iraisana eran-tany zany patrimoine mondial zany ny indrindra ny valan-javaboary Marojejy sy Masoala. Izay no nataontsika androany zany ny fanombohana raha ofisialy any tetikasa io. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana ny zava-misy amin'ny toerana io zany amintsika ny teny zao dia araka ny hitantsika teo dia misy an'ireo fitrandrahana tsy ara-drarany na mangalatra zany misy olona zany maka manapaka an'ireo andramena indrindra izay tsara mariana ny azo sarobidy any anaty ala ary izay kanefa reo azo sarobidy ireo dia ireo no nampiavaka ary anisany nanome lanja an'ireo alatsinanantsika ireo ary tafiditra azy tao anatin'ny patrimoine mondial na vakoka iraisana amin'ny eran-tany. Ka ny zava-misy dia misy an'izay fanimbana izay dia ny somary latsaka zany tsapa hoe latsaka ary mila fanamafisana ny fiarovana n'ireo valan-javaboary ireo. Ka izay zany ny zavatra nisy teto hitanareo ny Tali Général Madagascar National Parks miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa misy an'ireo tsanganasa na fondation malagasy anankiroa efa PBM sy fondation Tanimeva zany izay nisy fiarah-miasa ary misy koa ireo ONG international zany nisy fiarah-miasa fiara-miombonantoka zany izay mikendry ny fiadiana amin'ireo tsindry ireo ary fanomezalanja ny fitantanam-pokon'olona mba hoentina manamafy fiarovana n'ireo valan-javaboary Marojejy sy Masoala ireo any faritra Alatsinanana. Ny endrik'ilay fitantanana iarahana amin'ny fokon'olona ohatrany ahoana? Ny endriky fitantanana amin'ny fokon'olona zany dia fampidirana azy voalohany indrindra amin'ny fanatanterahana an'ireo asa fiarovana sy fiadiana amin'ny tsindry. Misy zany ny fanaraha-maso, misy ny fiofanana maro izay atao iarahana amin'ny fokon'olona hoentina manara-maso ny fivoaran-tsindry, hoentina manara-maso hoe misy manimba ve ireo ala, misy mitetika ve ireo ala, misy manapaka ve, misy olona mihaza ve ireo gidro sy ireo arena, misy maka ve ireo arena. Ka ao anatin'izay zany misy an'izay fanamafisana an'izay fahaiza-manao ireo fokon'olona fitantanana sy fiarovana dia faharoa an'izay koa misy ny fanamafisana ny velomam-po na ny fari-piainan'ireo fokon'olona amin'ny alalan'ny famatsiana tetikasa mivantana ary fanohanana azy mba rehefa manana velom-po na famelomam-po tsara ireo fokon'olona ary tsara ny fiainany dia mba miena ny filana any anaty ala. Ka izay zany no endriky ny fiara-miasa amin'ireo fokon'olona zany hoe misy ny amin'ny fiasa fiarovana dia misy eo amin'ny asa fiainana andavanandro. Ny vokatra andasina ao anatin'ny firy-taona dia efa mety ahitana any izay hanomboka ny tetikasa? Ny tetikasa zany amintsika amin'ny teny zao roa taona ny faharetany. Androany izy no natomboka ara-pomba ofisialy. Anatin'izay roa taona izay zany dia nieritreretina hoe ny fametrahana ny vokatra eo amin'ny fiarovana zany hoe ny fanaraha-maso sy ny fitantanana mivantana an'ireo ala ny anaty ala zany izay zavatra izay dia ao anatin'ny fotoana fohy izay dia fipetraka satria tonga dia isy ireo mpiara-miombonantoka tsy mpiara-miombonantoka vaovao izy ireo tsara mariana fa mpiara-miombonantoka efa any an-toerana efa miara-miasa amin'ny fokon'olona efa mahafantatra ny any ary efa teo hatr'izay fa ny fanohanana sy ny fandrindrana natao. Ka ao anatin'ny fotoana fohy zany dia efa isy ny vokatra toy ny hoe ny fiadiana amin'ireo tsindry fanaraha-maso ny fotony dia manaraka an'izay kosa kanefa misy kosa ireo tetikasa na zanakasa izay somary maharitra toy ny fanatsarana ny fiainan'ny olona. Izay zavatra izay dia isy zany tetikasa angatahana amin'ireo fokon'olona aneo ny filana izy ary eo ampiny izy mananga tetikasa izay hitadiavana famatsim-bola. Ka io tetikasa io zany dia hoentina amina famatsim-bola izay efa misy mpiara-miombonantoka ihany koa amin'ny tetikasa. Ka io tetikasa io dia anatsara ny fiainan'ny olona ka ao anatin'ny herintaona eo zany dia efa hita ny vokatra hoe etsara ny fiainan'ireo olona amin'ny famboleny, amin'ny fiompiny, amin'ny izay asa fivelomam-pony isan'andro mba hiena zany ny tsindry amin'ny orina voajanahary.